Andro any afako mandroso indray afako mihitatra amena asaiko ny vavaka raha io tena mbola velo mpisaoranao ny ety anatinay rehetra mankasitraka anao zay satria fantatra efa matota teraka amin'ny fotoanandro any dia efa ela be ny tany am-ponao ary efa nanomana zavatra be dia be ho anay indray ianao efa nanao investissement goavana ianao nandefa an'ireo mpanomponao avy any lavitra ho tonga eto amin'ny firenenay mba moto mifanana ay fotsiny any ka androany Andriamanitra tia akasitraka anao zay androany zay tia ame voninahitra ny anao satria tsy fantatray zay zavatra nomanao fa fantatray fotsiny dia hoe efa noma zavatra tsara ho an'ny tsirairay avy ianao fa namasina androany raisy ny toeranao ninina ataonay rehetra eto ianao rery any zany raisy ny fiderana sanatry ny tsirairay avy raisy ny fisaorana sandratray androany raisy ny fakasitrana sandratray androany mety tsy ampy ny teny ankasitrana ianao mety tsy ampy ny moeny ambavanay entina hiderana anaranao fa androany zay dia loatra fakasitrana satria lehibe loatra ny fitondranao lehibe loatra ny zavatra ho ataonao ny fiainany tsiray avy lehibe loatra zao investissement zay ataonao zao amin'ny fotoanao maniraka amin'ny mpanomponao dia misy zavatra tianao atao amin'ny fiainanay ka ankasitranay fiainanao zany anomezanay voninahitra ny anaranao zany mame voninahitra ray mankasitraka anao ny etsy anatinay raisy ny toeranao androany fanamasina ataovy izay tianao atao mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy halleluja dia raha me voninahitra azy sika izay anao amin'ny androany ity halleluja nalainao avy lavitra loatra ve dia tsy otinao nalainao avy lavitra loatra fafananinao nidiantokinao ny ainako porofo ny fiainako fa nalainao avy lavitra loatra tsy hoarinao ilay olona novonjenao mitaokanao ilay olona nanaovanao zay nolazainao fa tsy zay nolazainy olone tsy ampiero anazao sy zao hoe fizay lazay ny teninao hoe zay aho hoe zay aho hoe ilay olona nositraninao mitsakanao ilay olona nanaovanao zay nolazainao fa tsy zay nolazainy olone tsy ampiero anazao sy zao hoe fizay lazay ny teninao hoe zay aho hoe zay aho hoe nalainao avy lavitra loatra fa nofidinao nalainao avy lavitra loatra tena nijalinao nidiantokinao ny ainako porofo ny fiainako fa nalainao avy lavitra loatra ho ampiasainao ilay olona novanjenao mitsakanao ilay olona nanaovanao zay nolazainao fa tsy zay nolazainy olone tsy ampiero anazao sy zao hoe fizay lazay ny teninao hoe zay aho hoe zay aho hoe ilay olona novanao mitsakanao tsy zay nolazay teninao teninao hoe mitsakanao hoe Andriamanitra tsy misy fiovane tsy mandiso fanantenane Jesosy zay nolazainao no nataonao hoe Andriamanitra tsy manarana ie zay anao zay e zay anao zay e
Zaino la zainule Tiam quiero anasau si zawe Fizai la zaini teni nawe Zayawe Zayawe Ilai wula naruva na umitsaka na Together Ilai wula na navana zainula Fatsi zainula zainule Tiam quiero anasau si zawe Fizai la zaini teni nawe Zayawe Zayawe Alléluia. Ditsika amin'ny androany ity mbola mivoninahitra izy ilaza dia soso ray sofisaoranay androany. Ilaza dia soso mety ampy ny teny ankalazako sy saorako anao fa ny fiterako rehetra sy fakasitrako rehetra androany dia ho anao rery ihany. Amen. Alléluia. Randalava yaskarania. Dia soso ray sofisaoranay androany. Pozy tenao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa zany sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy. Fakasitrana rehetra dia ho anao rery ihany, fanandrantana rehetra dia ho anao rery ihany. Alléluia. Rendalabaya. Rekataya kachesendelebosha. Sleep sauraku
ty androany ty ilaza mendrika ny tery anao mendrika ny aja anao fanandratan-tanana rehetra dia ho anao rery ihany amen asaika anao teny hitery amin'ny fonao rehetra amen tsara indrindra ny anatinao amin'ny ty androany ty amen See me
Lazava amin'ny fonao rehetra tsisy nitohanao. Atao amin'ny fandraisan-dahatra hoe tsisy nitohanao. Isika mbola may voninahitra azy amin'ny tendry ilaza anao rery mivoninahitra ray. Anao rery mivoninahitra androany. Anao ilay mitoetra ambony fiderana asandratra ianao amin'ny androany ity. Mamay voninahitra anao zay ilay Andriamanitra ny Andriamanitra. Mankalaza anao zay ilay Andriamanitra ny Andriamanitra. Ilay mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny tompo. Tika anao tena may voninahitra azy amin'ny fonao rehetra amin'ny androany ity. Ampiondrika eny amintsika sy anao rehetra. Asandrato izy androany, ankalazao izy androany. It's
tsika mifotsika rehetra fariny eo anao rery mivoninahitra androany Andriamanitra amin'ny androany ity mino fa mbola vony anao ame voninahitra azy le tsika mbola ilazy hoe masina indrindra ianao ray alleluia mino fa mbola vonina tsara ianao ame voninahitra an'Andriamanitra le tsika ara-nandatra feontsika amin'ny androany ity Oh
Fidirananao zay raika misaotranao no resosy esehena zay nomenao anay. Halleluja. Mino fa mbola vona tsara anao may voninahitra an'Andriamanitra ao. Le Andriamanitra masina, le Andriamanitra ny akovan'izao rehetra ao, le Andriamanitra andolino alika rehetra na ny aty an-tany na ny an-danitra na hatrany ambany tany. Halleluja. Dia tsika iteka ho fanimeza voninahitra an'Andriamanitra. Afaka mandihy tsara anao fa malalaka eto. Halleluja. Yeah.
antsika aleloha androany aloha itera androany aloha ifaly satria eto mifanatrenao amen halleluja dia antsika mbola ame fiderana tsara indrindra ho azy halleluja Andriamanitra amty andro anty mbolo mariko ny fiderahantsika sy fakasatsika azy amen dia antsika ary laza amty androany hoe tsy misy soa Jesosy afa-tsy anao reriany amen halleluja dia ankalazaintsika izy amin'ny lalan'izany iry zany mariko ny fitiavantsika azy io fankalazantsika azy dia laza hoe tsisy soa akoatra anao Jesosy na foko ny areny tany manakarena manana anao amen halleluja na futunya reni tani manakarena manana
Why a fat so na futuniare tani manakare na mananasi falyawa minire au miara kamini seso situkana yani manakare na mananasi falyawa minire au miara kamini seso situkana yani manakare na mananasi falyawa minire au se più sana na wai quando va nella panibu minacha rampelo kawami mi fami sampo si mi fa sabana se so si più sana na wai quando va nella panibu minacha falla mia na camini se so si tu kana yali manakare na mananas falla manakare na mananasi falyawa minire au seso situkana yani manakare na mananasi falyawa minire au manakare na mananasi falyawa minire au. Alléluia. Tetanana mafy antsika ho an'ny tompo. Andao tsika hisaotra an'Andriamanitra, hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra satria nomeny tombon'andro ho tafavoreto indray noho ny fahasoavany sy ny indrafony ary ny fahatsarany aposany tamintsika. Ndao samy hiara hivavaka tsika. Raha eo misaotra anao zay amin'ny alalan'i Jésus Kristy, saotra noho ny fahasoavana, saotra ny famindram-po, saotra noho ny fitahinao anay ka nomenao anay ty andro ity iarahanay sy tafahoana eto indray noho ny fahasoavanao. Apetraka tananao tompo ny fisaorana, atolotray ny haja dera fankalazana fiakofana rehetra fa mendrika izany ianao. Androany zay tompo dia tonga eto satria notahinao, narovanao ary nomenao fahasoavana. Te-kalaza ary te mbola idera nandratra ny voninahitra ho anao fa mendrika izany ianao. Misaotra tamin'ny andro voalohany nanaovana nyty fampianarana ity tompo, maly zany satria tena tsapanay ny fanatrehanao ary teo no voninahitry ny anaranao. Misaotra koa amin'ity androany ity fa mbola itoy izay eto matoky izay fa mbola mihoatra lavitra ny izay efa nataonao ny mbola ataonao. Misaotra tamin'ireo mpanomponao tompo izay avy any lavitra ka nentinao tonga eto mba hizara ny fahasoavana ho anay. Saotra amin'ity izay satria tsapanay fa tena fitiavanao anay zany tianao ampandroso ampijorono izay amin'ny fahamarinana amin'ny fahatsaranao. Tianay koa tompo mbola petraka eo am-pilatananao tompo ty fotoanandroany ity mba eo ambany ny fitarianao ambany fanatrena ka hita ny etahitanay satria marina ny teninao tompo fa sambatra zay nona sy mangitahita fahamarinana fa izy no vokisana. Mino fa amoky anay ny fahamarinanao ary ampitao anay sy amatsy anay ny zavatra rehetra dia misaotra indrindra raha eo voninahitra ny dera ny latsany dia ho anao rery any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Aloha tsika dia tanana matompo dia mbola mitotsika fiderana.
so yo ami fiana go namandea nami tuecha nami fua namaturi joyana kama mupa vanela cha kama tukia Buki sana hirosabatu Taburabu ipanagikyu Buki sana hirosabatu Namandea Namituesha Namifua Namaturi Hidayana Lupan Banelacha Kamatukia Malitsa Kamananana Java Patiayana Malitsa Kamananana Java Patiayana Tsika voninahitra n'Andriamanitra foana dia tsika ilaza amin'ny tendroany toe tsara foana ianao amena be dia be mety zavatra lovanao fa dia mbola lasa hoe tsara foana amena Vanyaja mari cuma yere Zawat si alami nauzan anaure Nanati adi erikyu Raresya na izinu bende Zauno averikyu lazai awampu Vami jampu ni fiatan Paswa vanyatarani Tiulan, tiulan Miti para nina lebe Nara nitilo Tizan, hey, hey Bawa Isala tuva hey, hey Na inu ninu na futo Tarafon Na 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 Whoa, whoa Na 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 Senja urambarate Ribuduza bima na mande Ita na minha pinga leibe Zimansi ale Ramiluri rekani saikwe Rupi ne dolugwe Zauno averi kiula zaina awampu
yeah. Vami jambu Fiantrani pasoavany atsarany si ulani Misy farany galeve niakarany Sisotizan Vamba Isanandro vaova Na ino na foto Tsara mo Na 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 Hey 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 na 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 Zai tsara bona tubwe Yeah na 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 Hey 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 na 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 Halleluja! Mbola vonona avy ianao hiaritery-tsika andeha toizantsika ny veterana amin'ny afo indrindra any amin'ny afo indrindra. Niseza fiandiananao Nitany no fitoeran-togone Unilany tsandiananao Manilay Nipetraka ambony niseza fiandriananao Unitany no fitoeran-tongony milany tsandiananao Any amin'ny avenir 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 Ka uya we Eraina 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 Uya we Eraina 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 Hayo Wanilay Nipetraka ambony Izao manandratrao Utsina Utsirony vato irony Fa amin'ny fitoeranao Wanilay Nipetraka ambony izao rehetra izao manandratra Tirano tsirony vatirony Fa amin'ny fitoeranao Amin'ny fitoeranao Any amin'ny avenir Abune 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 Ka uya we Eraina 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 Uya we Eraina 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 Hayo Seopawa Eraina iya now Wakalasa Neni yanara now Abune 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 Abune
Any of them with it. Alléluia. Sotra ny tompontsika nazo ny andro indray androany a dia minao fa faly Andriamanitra mahitanao a eo amin'ny toerana izay tokony ahitananao. Ny fifalian'Andriamanitra dia zao hoe misy olona miankohaka eo anatrehany ary miaino azy. Raisitsika ampitehafantanana ny mpanompon'Andriamanitra ilosoantsika avy hatrany a ho amin'ny fampianarana ankehitriny. Ya faliniaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mazoa toerana tompoko dia manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho antsika tsirairay. Tsy izany no mampianatra androany fa iresaka momba ny fandaminana kely aloha. Mangataka izay rehetra tsy nisoratra anarana mba hisoratra anarana rehefa fotoanan'ny pause, zany hoe rehefa vita ny fampianarana voalohany ka hiditra amin'ny faharoa le amin'ilay fotoana kely iny, ilay fotoanan'ny fefakadiny iny ho an'izay rehetra tsy nisoratra anarana dia angaviana mba hanatona ny tompon'andraikitra ary amin'ny fidirana mba hisoratra anarana. Dia angatahana antsika ihany koa izay rehetra tsy manao badge mba hitondra ny badgeny. Misy boky sy clé USB ao ivelany ao azo vidiana. Boky izay anankiroa, ny anankiray mitondra ny lohahevitra hoe ny fanambiny azo fijaliana, dia ny anankiray mitondra lohahevitra hoe ireo ministera 5. Boky nosoratan'ny pasteur Mickey Hardy izay mitondra anisan'ny fampianarana izay nentina teto. Dia misy ao anatin'ny clé USB mariako fa video le izy, tsy audio fa video. So dia misy mividy ka mampiasa ao anatin'ny lecteur audio fa tsy handeha le izy ho sahirana fa video le izy. Ao anatin'ireo clé USB reo misy ny batira anankiefatra izay narahantsika ny akamaroantsika zay batira reo. Dia misy ihany koa ny conférence nataon'ny pasteur Mickey Hardy tany Majunga sy tany Tananarivo tamin'ny 2023. Dia azo vidiana any ivelany ao rehefa fotoanan'ny pause na rehefa mirava. Dia zay angambany no azoko ambara, dia manasa ny mpanompon'Andriamanitra mba hiakatra hizara ny zavatra izay napetraky ny tompo ao anatin'ny fondy. Sotra toko.
Un, deux. Bonjour à vous tous. Miaravantsika rehetra indray a. Ce matin, il fait un petit peu plus frais qu'hier, on dirait. Mangatsiatsika kokoa noho ny maly a androany a. Mais j'espère que vous êtes quand même au chaud là où vous êtes. Fa mino fa mafana ihany nareo amin'ny toerana misy anareo a. Mais c'est bon d'être là. C'est bon d'être là ensemble. Fa mbola mahafinaritra miaraka eto indray androany. Dieu nous accorde la grâce d'être ensemble. Mbola nomeny tombo fahasoavantsika afaka hiaraka eto a. Et surtout, nous avons besoin d'entendre l'évangile, de recevoir l'évangile. Indrindra mila mahare ny filazantsara isika mahita ny filazantsara. Et nous sommes là pour recevoir l'évangile pour notre vie. Ary tonga eto isika handray ny filazantsara ho amin'ny fiainatsika. Et pour l'Église. Sy ho an'ny fiangonana. De toute façon, nous ne pourrons jamais transmettre autre chose que ce que nous vivons nous-mêmes. Na ahoana nefa dia tsy afaka mampita ny zavatra izay tsy niainantsika manokana isika. Donc il faut se tenir devant le Seigneur pour soi-même. Noho izany a rehefa mijoro eo anoloan'ny tompontsika dia isika manokana no mijery zany a no mibanja no mijoro eo anoloan'ny tompo a. Et se demander qu'est-ce que Dieu veut me dire. Dia manontany tena isika hoe inona no tiany tompo apita amintsika. Hier, je vous avais lu dans le psaume 93, où le psalmiste dit « Tes témoignages sont entièrement véritables. » La sainteté convient à ta maison. Ô Éternel, pour toute la durée des temps. Nous avons vu que les témoignages rendus par l'Ancien Testament la manière dont Dieu a fait le tabernacle et a habillé les sacrificateurs, on voit que Dieu veut rendre témoignage de son ressenti, de sa volonté. Concernant l'état dans lequel on doit être dans le service de Dieu. Parce qu'on peut voir que dans le tabernacle, tout était sanctifié. Parce que Dieu ne veut pas du tout l'odeur de la chair dans sa maison. Et on a vu cela. On a vu concernant le diadème de sainteté que Aaron portait sur son front. Sur lequel était écrit sainteté à l'Éternel. Nous voyons que dans son service, Aaron devait être saint. C'est pas il pouvait être parfait. Mais il devait être un instrument qui était mis totalement à part pour Dieu. Et c'est pourquoi il y avait tout un cérémoniel pour que les sacrificateurs se présentent devant Dieu convenablement. Selon la sainteté qui convient à la maison de Dieu. Donc il y avait tout un cérémoniel qui faisait que Aaron et les sacrificateurs, ils étaient mis à part. Et tout cela nous instruit concernant Jésus lui-même, le souverain sacrificateur. Comment Jésus s'est présenté dans le tabernacle céleste. Parfaitement pur, parfaitement saint.
Et selon le diadème de sainteté, ary mahakasika an'ilay diadema amin'ny famasinana io il retourne vers le Père dia miverina tany amin'ny ray izy après avoir accompli la volonté du Père, rehefa avy nahatateraka ny sikapon'ny ray ce qui était dans sa pensée pour l'homme. izay tao an-tsainy ho an'ny olombelona zany. Et pour nous aussi, ary ho antsika ankehitriny nous devons être investis de la pensée de Dieu pour le servir. dia tsika ihany koa zany tokony ho voavatsy ny sain'ny tompo ahafahantsika manompo azy. Et donc nous avons vu pas mal de choses concernant la chair. Ary rehefa miaina zavatra sasatsasany tsika manoloana zavatra sasatsasany efa hitantsika mahakasika ny ara-nofo hitantsika maly angamy zany Comment les sacrificateurs étaient revêtus pour qu'on ne voit pas leur nudité. hoe nitafina ireo mpisorona mba tsy ho hitan'ny famenarany. Je vous avais même dit que je pense que le son des clochettes sur la robe d'Aaron ary nolazaiko anareo mihitsy hoe ireo lakolosy kely teo amin'ny morotongotra Arona ça couvrait même les pas de l'homme dans la maison de Dieu. eny fa na dia zany aza dia tena hoe mba tsy handrenesana ny dia tongotr'olombelona ao anivon'ny tranon'Andriamanitra. Et Jésus lui-même dira plus tard dans Jean chapitre 6, ary Jesosy taty aoriana kely dia nilaza amin'ny jaona toko fahenina verset 63, andinina fa verset 61, non, 60. Empolo jaona toko fahenina andininy fahenipolo. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Koa maro tamin'ny mpianany no nandre dia nanao hoe sarotra zany teny zany, iza no nahaino azy. Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: ary fantatr' Jesosy tao am-pony fa nomonomonina tamin'izany ny mpianany ka dia hoy izy taminy: cela vous scandalise-t-il? Mahatafitoyana anareo va izany? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Maika fa raha mahita ny zanak'olona miakatra ho amin'izay nitoerany taloha ianareo. Et là Jésus va dire c'est l'esprit qui vivifie. Dia Jesosy milaza hoe ny fanahy no mahavelona, La chair ne sert à rien. ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. La chair ne sert à rien. Ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. C'est pourquoi lui-même il allait offrir son corps, sa chair sur la croix. Zany natonga azy nanolotra ny tenany sy ny nofony teo amin'ny hazo fijaliana. Il allait la mettre à mort Tena novonoiny zany natolo novonoina pour que cette chair rende ce sang qui allait nous racheter. mba atonga an'io nofony io andatsaka ny rany ho an'ireo olona zay hovonjena. Et c'est pourquoi le Seigneur dit à ses disciples, la chair ne sert de rien. Zay mahatonga Jesosy nilaza tamin'ny mpianany hoe nofo tsy mahasoa na inona na inona. La parole qu'il leur avait apportée leur paraissait dure. Ny teny zay nentin'i Jesosy tamin'izy ireo zany tena mafy tamin'izy ireo Parce qu'il l'écoutait dans la chair. satria tao amin'ny nofo ny ainon'izy ireo azy, Et cela était dur pour eux. ary tena mafy tamin'izy ireo zany, Ils étaient scandalisés. tena tafitohan'izy ireo. Mais le Seigneur va leur dire, la chair ne sert à rien. Fa hoy ny tompo tamin'izy ireo ny nofo tsy mahasoa na inona na inona, C'est l'esprit qui vivifie. fa ny fanahy no mahavelona. Et donc on voit que le Seigneur, il va changer les choses entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Hoy zany hitantsika zany ny tompo fa teo ampanovana ny zavatra rehetra nitranga tany amin'ny fanekena taloha sy ny fanekena vaovao. Et la nouvelle alliance va mettre en évidence l'inutilité de la chair Ary ny fanekena vaovao dia tena ohatrany hoe anao tsintsinina ny nofo zany aty aoriana, et l'importance du ministère de l'esprit. ary ny mazava-dehibe ihany koa ny asa fanompon'ny fanahy. Et Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Hoy izy Jesosy hoe ny teny zay ilazaiko aminareo dia fanahy sy fiainana. Parce que par le ministère du Saint-Esprit, Satria amin'ny alalan'ny asa fanompon'ny fanahy masina le Seigneur était venu donner la vie au monde. dia tonga nome fiainana ho an'izao tontolo zao ny tompo. Et la chair n'avait aucune part là-dedans. Dia tsisy anjara ho an'ny nofo mihitsy zany na intsony tao anatin'izany. C'est pourquoi nous devons réaliser que pour notre ministère, Zany no antony mila tonga saina ihany koa tsika ao anatin'ny asa fanompontsika, pour la responsabilité que nous sommes appelés à prendre dans l'Église, ny andraikitra zay nomena andraiketantsika ao anivon'ny fiangonana, notre nature charnelle ne sert à rien. dia ny natiora ara-nofontsika tsy ilaina na amin'inona na amin'inona. Au contraire, elle n'est pas agréable à Dieu. Mifanohatra amin'izany mihitsy azy tsy akasitrahan'Andriamanitra izy, Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. ary tsy mety manaiky ny lalàn'Andriamanitra Elle izy, fait le contraire de la volonté de Dieu. fa mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra aza no ataony. Donc, depuis la croix,
noho izany hatrany amin'ny hazo fijaliana Dieu a montré qu'il met la chair de côté. dia naseho an'Andriamanitra mihitsy zany fa na ilany tetsy amin'ny ilany tetsy nofo Parce que la chair souille les choses de Dieu. satria ny nofo dia mandoto ny zavatr'Andriamanitra. La chair souille les choses de Dieu. Nofo dia mandoto ny zavatr'Andriamanitra. Oh, il faut que les choses de Dieu demeurent pures. Kanefa ny zavatr'Andriamanitra dia mila mitoetra ho madio hatrany. C'est pourquoi Dieu nous a donné son esprit. Zay ny mahatonga an'Andriamanitra nanome antsika ny fanahany. Donc depuis la croix, Noho izany hatrany amin'ny hazo fijaliana Jésus lui-même s'est séparé de la chair. dia efa nisaraka tamin'ny nofo na Jesosy izy tenany azy. Par sa mort sur la croix, Tamin'ny alalan'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana il a mis à mort la chair adamique. dia nyvonoiny hatreo ilay nofo lovaina avy amin'ny Adama. Une chair héritée de Marie. Tena hoe De Marie. lay avy amina lehilahy nofo izay lovaina avy amina lehilahy anankiray Qui portait la nature de l'homme. izay mitondra ny natiora maha olombelona Il a crucifié cette chair. dia nomboany io nofo io Il s'en est séparé dia nisaraka tamin'izany izy et il est ressuscité dans un corps glorieux. dia nitsangana kosa izy niaraka tamin'ny tena ny voninahitra. Donc il met fin au ministère de la chair. Noho izany ny farany anatreo zany ny asan'ny nofo ny asa fanompoana avy amin'ny nofo. Tout ce que les hommes faisaient avant la croix, Ny zavatra rehetra nataon'ny olombelona tao alohan'ny hazo fijaliana c'était selon des prescriptions divines, dia mifanaraka tamin'ny torolalan'Andriamanitra, c'était avec des lois, miaraka tamin'ny lalàna ça venait de Dieu, avy amin'Andriamanitra ihany le izy mais toutes ces choses étaient appliquées par la chair de l'homme. fa reny zavatra reny zany dia nitaterana na nakatoavina tao amin'ny nofo. Donc il y a un total changement depuis la croix. Noho izany nanomboka teo amin'ny hazo fijaliana dia nisy fiovana tanteraka mihitsy zany. Dans Jean chapitre 17, Ao amin'ny Jaona toko fafito ambin'ny folo indray, Jean chapitre 17, c'est la prière sacerdotale. ito zany dia vavaka nataon'ny mpisorona. C'est la prière dans laquelle le Seigneur vient se consacrer pour l'œuvre finale de la croix. Tena hoe vavaka izay natokan'ny tompo ho an'ilay asa farany indrindra nila nataony. Et il va prier, et une partie de sa prière dit ceci, Dia apahany ao anatin'ny vavaka nataony dia izao no lazainy au verset 15. andeny fadimy ambin'ny folo Jaona toko fafito ambin'ny folo. Je ne te prie pas de les ôter du monde, Izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, mais de les préserver du malin. fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Ils ne sont pas du monde, Tsy naman'izao tontolo izao izy, comme je ne suis pas du monde. tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao. Donc on voit déjà que Jésus parle d'une séparation entre ses disciples et le monde. Hitantsika tsara zany fa miresaka Jesosy ny tokony hisarahan'ireo mpianany amin'izao tontolo izao. Au verset 17, Andeny fafito ambin'ny folo. il dit « Sanctifie-les par ta vérité. Manamasina azy amin'ny famarinana ozy izy, Ta parole est la vérité. satria ny teninao ny famarinana. Comme tu m'as envoyé dans le monde, Tahaka ny nanirahanao aho ho amin'izao tontolo je izao les ai aussi envoyés dans le monde, no mba nirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao, et je me sanctifie moi-même pour eux, ary ho an'ny reto no hanamasinako ny tenako, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. mba hanamasina ny famarinanao azy. Quand le Seigneur dit qu'il se sanctifie lui-même Rehefa pour eux, miteny ny tompo hoe ary ho an'ny reto izy no hanamasinako ny tenako, cela ne veut pas dire qu'il avait des péchés, dia tsy midika mihitsy zany hoe mananana ota zany ny tompo mais tao aminy, cette séparation, cette sanctification, c'est une séparation. fa ny dikan'io fahamasinana io dia fisarahana zany. Il allait mourir à la croix, Satria ho faty ao amin'ny hazo fijaliana il izy allait se séparer de la chair. dia hisaraka amin'ny nofo izy zany. Et il dit, je le fais Dia ozy izy hoe ataoko zany afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. mba hanamasina ny fahamarinana ho azy ihany koa izy. C'est-à-dire que dans ce qu'il allait faire à la croix, Zany hoe ny zavatra izay ho vitainy eo amin'io hazo fijaliana io, dans cette séparation d'avec sa chair, amin'ny alalan'io fisarahany amin'ny nofon'io, il y avait une vérité pour sanctifier son peuple. dia misy fahamarinana ihany koa zany ao anatin'izany mba hanamasina ny vahoakany ihany koa ao aorinan'izay.
une vérité qui allait sanctifier ceux qui allaient croire en lui. Fahamarinana izay anamasina an'ireo olona izay ino azy ao aoriana. C'est pourquoi il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, Zay mahatonga azy milaza hoe ho an'ny reto no hanamasinako ny tenako, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. mba hanamasina ny fahamarinana ho azy ihany koa. Donc la vérité est importante, Noho izany zava-dehibe loatra ny fahamarinana, la vérité qui est révélée dans la croix de Jésus-Christ. ny fahamarinana izay voambara ao amin'ny hazo fijalian'i Kristy, C'est par elle que Dieu nous sépare ary amin'ny alalan'izany no hanasaran'Andriamanitra antsika ihany koa. dès le début de notre conversion. Nanomboka hatreo amin'ny fiovapontsika Il nous met à part, dia efa natokana isika, mais comme nous avons encore la nature de la chair avec nous, fa satria isika mbola mitondra n'ilay natiora ara-nofontsika miaraka amintsika, nous avons besoin de la vérité dia mila ny fahamarinana ihany koa tsika, de ce qui s'est passé à la croix. ny zavatra mitranga teo amin'ny hazo fijaliana. Nous avons besoin de l'entendre pendant tous les jours de notre vie Mila mandre an'izany tsika mandritry ny androm-piainantsika rehetra, afin d'apprendre à rester loin d'elle, mba hahafahantsika mitoetra ho lavitra n'izany mandrakariva, afin de ne pas la laisser dominer sur nous, mba tsy ahafahan'ny nofo a manjaka eo amintsika intsony, et afin qu'elle ne vienne pas souiller notre service pour Dieu. na ihany koa ahafahan'ny nofo a mandoto ny fanompontsika an'Andriamanitra. Parce qu'on a vu que Dieu ne veut pas de la chair dans son service. Satria fantatsika fa Andriamanitra tsy mila ny nofo ao anatin'ny Il fanompontsika n'aime azy, pas son odeur, tsy tiany ny fofony zany, il n'aime pas ses bruits, tsy tiany ny feoany zany, il n'aime pas l'entendre. tsy tiany marehany zany. Et c'est par la croix Ary tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana qui nous sépare de la chair no nanam-pisarahany atsika tamin'ny nofo, que nous allons recevoir l'instruction de Dieu, no ahafahantsika mandray ny torolalana avy amin'Andriamanitra, pour que la chair n'entre pas en scène dans notre service. mba ahafahan'ny nofo a tsy hitrantsihatra ao anatin'ny fanompontsika na dia ny kely aza. Cela n'est jamais parfait. Mety tsy ho lavorary mihitsy anefa zany, Cela demande qu'on se repente quand on faillit. mety mitaky fibebahana amintsika zany raha lavo isika, Mais il y a un perfectionnement qui s'opère dans notre vie kanefa misy asan'ny fahataterahana izay miasa ao anatsika, où nous allons de plus en plus nous séparer d'elle, izay tsy kelikely hatrany dia me misaraka aminy isika, ne pas la laisser intervenir au travers de nous dans notre vie et dans l'Église, tsy mamela azy a hitrantsihatra eo amin'ny fiainantsika manokana ary eo anivon'ny fiangonana ihany koa. Donc c'est pourquoi c'est une vérité qui doit être prêchée à l'Église. Zany no antony hoe mila ny fahamarinana rery ihany no toriny eo anivon'ny Parce que fiangonana, Jésus a promis que son peuple sera sanctifié par cette vérité. satria Jesosy nampanantena fa ho amasinina amin'ny alalan'io amasinina amin'ny alalan'io fahamarinana io ny vahoaka. Vous pouvez avoir été sanctifié pour le salut dès le début, Mety efa nao amasinina ianao tafony anao ny ovafo tany am-boalohany, mais si vous n'avez pas la lumière de ce qui s'est passé à la croix, fa raha vao tsy hanananao ilay fahazavana nitranga teo amin'ny hazo fijaliana pour la suite de votre vie, ho an'ny toy an'ny fiainanao, votre vie et votre service vont être souillés par la chair qui va agir. dia ny fiainanao sy ny fanomponao lasa ho voalotan'ilay nofo a izay hetsika isanandro io. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 4 Zay no antony eo amin'ny Efesianina toko faefatra et au verset 20, andininy faharoapolo a, l'apôtre Paul fait référence à la croix de Jésus. dia ohatrany hoe miresaka ny amin'ny hazo fijalian'i Jesosy zany a ny apôstôly Paoly eto a, Et il dit que c'est une instruction pour les chrétiens. dia ozy izy hoe io izy dia fianarana ho an'ny kristianina. Et on va voir de quelle instruction il s'agit. Dia andao jerentsika hoe fianarana manao ahoana moa zany le izy Le a. verset 20 dit, Andininy faharoapolo a, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany ny anaranareo an'i Kristy, si du moins vous l'avez entendu, raha izy tokoa no renareo, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, ka tao aminy nampianarana anareo izay ao amin'i Jesosy araka ny fahamarinana. est-ce que vous voyez là, il s'agit de la vérité qui est en Jésus. Hitanareo ve io soratra io hoe ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy ozy izy. Ce n'est pas une autre vérité dont il a parlé dans Jean 17. Zany hoe tsy fahamarinana hafa zany lay niresahany tao amin'ny jaona toko fafito ambin'ny folo teo. Jésus a dit, je suis la vérité. Jesosy ny laza fa izy no fahamarinana, Il n'y a qu'une vérité. ary ny fahamarinana dia tokana ihany Une vérité pour sanctifier l'homme.
fahamarinana tokana entina hanamasinana ny On olombelona. ne parle pas de vérité pour autre chose là. Tsika zany tsy miresaka fahamarinana ho an'ny zavatra hafa eto a. On ne parle pas de vérité pour savoir est-ce que la Terre a été créée en 6 jours ou en 6 000 ans ou en 6 millions d'années. On ne parle pas de ça là. Ny fahamarinana resahana eto zany dia tsy zao hoe atao anatin'ny eninandro ve ny tany foroana sa enina arivo taona lasa sa sy ny sisa sy ny sisa. S'il y a Enina une- tapitrisa taona. S'il y a une vérité concernant ces choses, Fa raha misy fahamarinana mahakasika an'izany zavatra zany ça ne va pas nous sanctifier. dia tsy hanamasina antsika mihitsy zany. On parle de vérité qui vient de la révélation de la croix, Fa ilay fahamarinana resahana dia le fahamarinana izay mikorina avy amin'ny fanambarany azy fijaliana, celle pour laquelle Jésus a prié avant de mourir. ilay vavaka nataon'i Jesosy mialohan'ny hafatesany. Et c'est une vérité qui a le pouvoir de nous sanctifier Ary io fahamarinana io dia manan-kery hanamasina antsika. et nous garder dans le chemin de la sanctification. Ary ampitoetra antsika ao anatin'ny lalan'ny fahamasinana. Non seulement pour nous-mêmes par rapport à la loi morale de Dieu de rester saints, Tsy hoe tsy ho an'ny tenantsika fotsiny zany amin'ny lalàna ara-moralin'Andriamanitra hoe mila mitoetra isika ireo lalàna izay nampiarina tamin'izany zany mba mais aussi hitoerantsika masina. pour le service de Dieu. Fa indrindra ihany koa ho an'ny fanompoana Parce an'Andriamanitra. que les outils que nous devons utiliser, si je peux parler comme ça, Satria ny fitaovana ampiasaintsika raha ohatr'izay ny fomba ilazako azy a, ce qui doit servir à construire l'Église, ny zavatra fitaovana ampiasaina entina hanorenana ny fiangonana, ces outils-là, ces instruments-là, ireo fitaovan'ireo a doivent être saints. dia mila masina ireo. Par exemple, la philosophie de l'homme Ohatra zao ny filozofian'olombelona n'est pas un outil, un instrument saint pour construire la maison de Dieu. dia tsy fitaovana masina izy ireny entina hanorenana ny fiangonan'Andriamanitra. Par exemple, la tradition des hommes Ohatra hoe fomban-drazana avy amin'olombelona n'est pas un outil capable de participer à la construction de la maison de Dieu. dia tsy fitaovana mihitsy ireny mahavita mandray anjara amin'ny fanorenana ny tranon'Andriamanitra. Parce que ce sont des choses qui viennent du monde. Satria zavatra avy amin'izao tontolo zao reny. Et le monde est contaminé par le péché. Ary nyzao tontolo zao fantatsika fa efa voaloton'ny fahotana. Mais dans la maison de Dieu, Fa eo anivon'ny tranon'Andriamanitra Dieu veut que ce qu'on utilise pour le servir, dia tian'Andriamanitra hoe ireo fitaovana rehetra ampiasaintsika hanipotsika azy il veut que ça soit saint. dia tiano masina izany. Pas seulement de notre vie morale, Tsy ny fiainantsika ara-moraly ihany zany ara-pitondratena ihany, mais les choses que nous transportons, fa ny zavatra entitsika ihany koa. le message que nous prêchons, Lay hafatra izay torintsika, le ministère que nous exerçons. ny asa fanompoana izay ampiaritsika, Tout ça ne doit pas provenir de la chair. reny rehetra eny dia tsy mila miainga avy amin'ny nofo akory. Sinon, ça sera impur. Raha tsy zany dia ho tsy madio izy. C'est pourquoi Jésus nous a donné son esprit. Zay ne no antony nanomezan'i Jesosy antsika ny fanahany. La chair produit la mort, Satria ny nofo dia mitondra makany amin'ny mais fahafatesana, l'esprit produit la vie et la paix. fa ny fanahy kosa dia mitondra fiainana sy fiadanana. Donc Paul parle d'une vérité qui est en Jésus. Noho izany Paoly dia miresaka eto ny amin'ny fahamarinana izay ao amin'ny Jesosy. Et il dit ensuite dans Éphésiens 4, Dia miresaka ihany izy eo amin'ny Efesianina 4:4, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. verset Le verset 21. andiny faraka amin'ny 20. Raha izy tokoa no renareo tao aminy nampianarina anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'ny Jesosy mba hialanareo amin'ny toetrareo taloha. 22. Donc il dit conformément à la vérité qui est en Jésus, Hozy izy zany hoe raha mifanaraka amin'ilay fahamarinana izay ao amin'ny Jesosy c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. dia tao aminy kosa izy ny anaranareo mba hialanareo amin'ny toetrareo taloha. Vous dépouiller de quoi? Hialanareo amin'ny toetrareo taloha inona moa izy io zany? Des œuvres de la chair, Ny asan'ny nofo. ce qui est dans la chair. Zany hoe zavatra momba ny nofo Il zany. faut se dépouiller de cela. Dia mila miala amin'izany rehetra zany tsika. C'est-à-dire qu'il faut se débarrasser de cela. Dikan'izay mila tena lavitsika ary mila tena miala amin'izany rehetra zany tsika. Et Paul dit que la vérité qui est en Jésus, Ary Paoly dia milaza ny fahamarinana izay ao amin'ny Jesosy hozy elle izy nous instruit à nous dépouiller. dia mampianatra antsika mba hialantsika. Donc le ministère de perfectionnement de l'esprit dans notre vie, Noho izany ilay asa fanompon'ny fahataterahana izay miasa eo amin'ny fiainantsika c'est de déraciner au fur et à mesure
les choses de la chair dans notre vie, dia ny anaisitra tsikelikely hatrany ireo zavatry ny nofo mbola mitoetra amin'ny fiainantsika. notre manière de penser, Ny fomba fisainantsika, notre manière de croire, ny fomba finoantsika, notre manière de marcher, ny fomba fandehantsika, notre manière de servir. ny fomba fanompoantsika. Il y a des racines du monde qui sont dans la chair Dia mbola misy fakana avy amin'izao tontolo zao izay mbola mitoetra amin'ity nofo ity, et qui peuvent repousser. izay mbola mety hitsimboka. Et c'est l'évangile qui traite cela Kanefa ny filazantsara ihany no mikarakara an'izany, en nous manala an'izany. montrant la présence de ces racines Ary en nous. mamono tsikelikely ny fisian'ireo faka ireo eo anivon'ny fiainantsika. Et quand nous les Nofitsika. trouvons grâce au ministère du Saint-Esprit, Ary rehefa mahita fahasoavana maneho fahasoavany amintsika ny asa fanompon'ny fanahy, grâce au ministère de la croix qui veut nous dépouiller, amin'ny alalan'ny asa fanompon'ny fanahy izay tea anaisitra an'izany rehetra any eo amintsika, quand nous les trouvons, rehefa mahita an'izay reny isika nous nous repentons. dia mibebaka tsika. Ça veut dire qu'on dit au Seigneur, je ne veux pas continuer avec ça. Zany hoe midika zany hoe miteny amin'ny tompontsika hoe tsy te hitohy amin'izao ntsony a tompo, Je ne veux pas de la présence des choses de la chair, tsy tiako intsony ny toeran'ireo zavatry ny nofo ireo, mais je veux les choses de l'esprit. fa ny zavatra katsahako dia ny zava-panahy. Je veux vivre la vie de l'esprit. Dia hiaina ny fiainana ara-panahy. Et pour vivre cette vie de l'esprit, Ary ahafahantsika miaina izay fiainana ara-panahy zay, il faut un dépouillement de la chair. dia mila fanesorana ny momba ny tena ny nofo isika zany, La chair s'oppose à l'esprit. satria ny nofo anie dia manohatra ny fanahy. C'est pourquoi la croix, le message de la croix, Zany no ateny ny hazo fijaliana sy ny afatry ny hazo fijaliana, combat la chair dans sa manière de comprendre les choses. dia manohatra ny nofo mihitsy izy amin'ny fomba fatakaran'ny nofo zavatra. Et comme pour les disciples, Ary tahaka ny amin'ny mpianatra, parfois cela nous scandalise. dia indraindray mety hatafitohana antsika tokoa zany. Parfois on dit non, ça va trop loin. Indraindray tsika miteny hoe tena tsy miopefy kosa zany e. Non, c'est passage. Non, tena tsy fahendreny zany. Mais qu'est-ce qui va rester si on enlève tout? Dia lasa mitenitsika hoe inona zany sisa no hoe raha esorina daholo zany rehetra zany. Mais contrairement à ce qu'on croit, Fa mifanohatra amin'izay mety hinoantsika il kosa, restera tout, dia mbola eo ny zavatra tout ce rehetra. que Jésus a accompli. Ny zavatra rehetra izay nitanterahan'i Jesosy, Il restera le ministère du Saint-Esprit. ny asa fanompon'ny fanahy no mbola mitoetra eo. Et c'est ça qui importe, Zay ny zava-dehibe indrindra, parce que l'Esprit vivifie. satria ny fanahy no mamelona. Donc Paul parle du Amen. dépouillement par rapport, le verset 22 dit, par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Noho izany eo amin'ny andiny faharoa amby roapolo Paoly milaza hoe mba hialanareo amin'ny toetrareo taloha izy araka ny fitondrantenanareo fahiny izay mahasimba araka ny filany fitaka. Parce que la chair est encore en nous, Satria ilay nofo mbola mitoetra eo amintsika, cachée dans le vieil homme, mbola mitoetra amin'ilay toetra taloha izy. Miafina amin'ilay toetra taloha izy. si nous lui donnons une chance à ce vieil homme de revenir, Ka raha mbola manome alalantsika ny toetra taloha io hiverina indray, il va revenir. dia hiverina tokoa izy. Il faut se dépouiller de lui, Fa mila miala aminy isika hozy izy, s'opposer à lui. mila toheritsika izy. C'est pourquoi Dieu nous a donné son esprit. Zay ne no antony nanomezan'Andriamanitra antsika ny fanahany. Parce qu'aucun homme, par sa force naturelle, personnelle, ne peut s'opposer au vieil homme. Satria tsy misy olombelona amin'ny herin'ny tenany sy ny ezaky ny tenany manokana avita nohatra ny nofo ny toetra taloha. Il faut la puissance de l'esprit Fa mila ny herin'ny fanahy isika pour vivifier notre esprit, mba hamelombelona ny fanahintsika, pour qu'on arrive à s'opposer à la chair et à lui dire non. mba hahafahantsika manohatra ny nofo ka hiteny aminy hoe tsia. Et le verset 23 dit, Andiny fahatelo amby roapolo, nous sommes en train de parler de l'instruction, miresaka zany tsika eto le fampianarana, le torolalana, instruit à se dépouiller. fampianarana mba hiala atsika. Le verset 23 dit, instruit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Mampianatra atsika kosa izy mba ho avaozina, mba ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo. Et ça, c'est important. Ary zava-dehibe ihany koa io. Notre intelligence, Paul dit dans Romains 12, Ny fahalalantsika sy ny sainantsika kosa izy Paoly amin'ny Romanina toko 12. soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Aoka iova amin'ny fanavaozana ny saina ianareo izy. Si votre manière de penser ne change pas, Raha vao mbola tsy miova ny fomba fisainanareo, si vous acceptez la manière de penser du monde, raha mbola ny fisainan'izao tontolo izao no hoe kenareo sy hisainana,
vous ne verrez pas l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu veut faire en vous. dia tsy ho hitanareo mihitsy ny asa izay tian'Andriamanitra atao anatinareo. Il y a le dépouillement fa misy an'ilay fialana zany ao et puis il y a un renouvellement dans l'intelligence. dia rehefa miroso amin'izay fialana zay tsika dia misy fanavaozana ny saina ao Pour se aorian'izay. dire, mais qu'est-ce que je veux faire, la volonté de Dieu, dia hiteny amin'ny tenantsika hoe tena tianao ny sitrapon'Andriamanitra aho, et je veux que la parole de Dieu, les pensées de Dieu habitent en moi. ary tiako ny fisainan'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra no monina sy hitoetra ao anatiko. Donc il faut un renouvellement, noho izany zany rehetra zany dia mila fanavaozana, c'est-à-dire un abandon de ce qui est vieux, ce qui est ancien, zany hoe miala amin'ilay fahiny ilay taloha isika pour prendre ce qui est nouveau, mba andraisantsika n'ilay vaovao, la nouvelle pensée de Dieu, ilay saina vaovao avy amin'Andriamanitra, la manière de penser de Dieu. ilay fomba fisainana avy amin'Andriamanitra. C'est comme cela qu'on renouvelle l'esprit de notre intelligence. dia amin'ny alalan'izany no ahafahantsika manavao ny fisainantsika Et le verset 24 dit fanansaitsika. Andininy faefatra amby roapolo qu'on est instruit à revêtir l'homme nouveau, dia ampianarina koa isika ozy izy mba vie de Christ. hitafy toetra vaovao, zany hoe toetra vaovao io dia fiainan'ny Kristy. L'homme ancien, c'était Adam. Lay fiainantsika tany aloha, lay olona taloha dia i Adama, On se dépouille de lui. dia miala amin'ilay Adama zany tsika, On ne veut plus de lui. ary tsy mila azy intsony isika, Et on se revêt de l'homme nouveau, dia mitafy an'ilay toetra vaovao na lay olona vaovao c'est-à-dire isika. Jésus-Christ. Izany hoe Jesosy Kristy olona Et la vaovao. vie chrétienne, c'est Christ en nous. Ary any atao hoe fiainana makristiana dia Kristy ao C'est anatintsika, pas la capacité de la chair. tsy ilay fahaiza manao ny nofo akory. Et c'est comme cela qu'il y aura une justice. Paul dit créé selon Dieu, l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Hoy izy Paoly ilay toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Vous voyez ce que la vérité crée? Hitanareo amin'izay ve zavatra afaka foroniny fahamarinana? C'est elle qui crée la justice et la sainteté selon Dieu. Izy ozy izy no mamorona fahitsiana sy fahamasinana momba ny fahamarinana. Donc c'est incontournable. Noho izany tsy azo hodivirana zany. Il nous faut nous assurer que nous avons affaire à la vérité dans nos églises. Mila tena mahazo antoka zany tsika hoe tena mitoetra ao anivon'ny fiangonantsika maro ny fahamarinana io. La vérité, c'est pas simplement avoir l'assurance qu'on a cru en Jésus-Christ pour le pardon de nos Ny péchés. fahamarinana zany tsy vita fotsiny hoe nino an Jesosy isika fony isika navela tamin'ny fahotantsika sy ny otatsika. Ça, c'est une partie de la vérité. Izay zavatra ny ainatsika zay dia apahany fotsiny amin'ny fahamarinana. Parce qu'on peut avoir expérimenté la nouvelle naissance, Satria mety afaka miaina ny traikefa amin'ny fahateraham-baovao tokoa isika, mais quelle est la suite de notre vie? fa manahoana kosa amin'izay ny toy an'ny fiainantsika ankehitriny. Est-ce que la chair revient Moa ve ilay nofo mbola miverina indray ankehitriny, ou bien est-ce qu'elle est tenue à l'écart? sa efa nalavirintsika izy, Ou bien est-ce qu'elle meurt au fur et à mesure? sa efa mematy tsikelikely izy? Qu'est-ce qui se passe avec notre vie après notre nouvelle naissance? Inona ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainantsika ankehitriny taoriana ny fahaterahantsika indray? C'est là qu'on ne peut pas laisser le message de la croix dans l'évangélisation. Azay no antony tsy tokony avela anatin'ny fitonina filazantsara na ny évangélisation fotsiny ny afatra momba ny azo fijaliana. On ne peut pas laisser le message de la croix à notre conversion. Tsy tokony avelantsika hanerina tany amin'ny fotoana izay niovahantsika fo zany ny afatry ny azo fijaliana. Ce message doit nous accompagner tous les jours de notre vie. Fa io afatra io mila miaraka amintsika isan'andro amin'ny fiainantsika. C'est pourquoi Jésus a dit nous-mêmes de porter notre croix chaque jour. Zay mahatonga Jesosy mitaky amintsika izao hoe mba hitondrantsika ny azo fijaliantsika isan'andro. Ce qui veut dire qu'avec notre vie, Midika zany fa eo amin'ny fiainantsika, avec les choses de notre chair, miaraka amin'ireo zavatra momba ny nofontsika reo, chacun de nous avons une croix à prendre dia tsika tsiraray avy reo dia misy azo fijaliana mila etsika avokoa pour faire mourir ce que la chair contient. mba ahafahantsika mamono zay momba ny nofo. Est-ce que vous me suivez? Araka reo ve ao? Je vais un peu vite là. Mandeha angakaingana kely amantsy. Mais est-ce qu'il y a de la lumière qui vient vers vous? Misy fahazavana ve fa manomboka tonga ao aminareo Pour comprendre mba ahafahanareo mematakatra que Dieu nous met en garde contre la chair fa mampitandrina atsika momba ny nofo Andriamanitra, et qu'il veut qu'on se dépouille d'elle. ary tian'Andriamanitra ny alantsika aminy. Romains chapitre 8, Romanina toko 8
Parce que nous avons reçu l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu. satria efa nandray ny fanahin'andriamanitra isika dia ny fanahin'ny famarinana. Et le principal ministère de l'esprit dans notre vie, Ary ny asa fanompoana voalohany ataon'ny fanahy masin'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika c'est de s'opposer à la chair. dia zao hoe ny hanoerantsika ny nofo. C'est pas de nous donner des frissons quand on chante des louanges. Tsy hoe ny hanome antsika mangoritsana rehefa mihira fiderantsika. C'est pas juste nous donner de bons moments dans de bonne ambiance chrétienne. Tsy hoe hanome fotoana mahafinaritra fotsiny ao anatin'ny tontolo kristianina misy atao am-piangonana zany. C'est pas nous faire tomber par terre sous la puissance de Dieu. Tsy hoe ny tonga antsika enjera amin'ny tany satria misy ny herin'Andriamanitra. Le ministère principal du Saint-Esprit, c'est s'opposer à la chair. Fa ny asa fanompoana voalohany fanahin'Andriamanitra dia ny fanoherana ny nofo. C'est de nous révéler Jésus-Christ Ny hanambara amintsika ny Jesosy Kristy et de mettre un stop ary ametraka fitsarana treo à la chair. ny momba ny nofo. Donc Romains chapitre 8, verset 12. Romanina toko favalo andin'ny faharoambin'ny folo. Paul dit, ainsi donc frères, Ary amin'izany rahalahy nous ne sommes point redevables à la chair dia mpitrosa itsika tsy amin'ny nofo anefa pour vivre selon la chair. ka ho velona araka ny nofo. Si vous vivez selon la chair, Fa raha velona araka ny nofo ianareo vous mourrez. dia tsy maintsy maty. Vous voyez bien là. Hitanareo tsara io a. Qui voit le sérieux de ce verset-là? Iza mahita mahamatotra ny io andininy io. Si vous vivez selon la chair, Raha velona araka ny nofo ianareo vous mourrez. dia tsy maintsy maty. Ça veut dire quoi? Midika inona zany? Ça ne veut pas dire que vous tomberez mort comme ça physiquement. Tsy midika zany hoe lavo amin'ny tany ianao dia maty ara-batana akory. Ça veut dire que vous êtes séparés de la vie de l'esprit. Fa midika zany hoe tafasaraka amin'ny fiainan'ny fanahy zany ianao. Ça veut dire que vous arrêtez de bénéficier de la vie de l'esprit. Zany hoe tsy migoka intsony zany ianao an'ilay fiainana avy amin'ny fanahy. Ça s'appelle la mort. Zany no antsoina hoe fahafatesa. Parce que quand on n'a plus de vie, on meurt. Satria rehefa tsisy fiainana intsontsika dia maty tsika zany e. Mais Paul dit, Ho Paul hoe mais si par l'esprit, fa raha ny fanahy vous faites mourir les actions du corps, no amononareo ny asan'ny tena vous vivrez. dia ho velona ianareo. Vous vivrez. Ho velona ianareo. Ça ne veut pas dire que vous allez continuer à vivre comme vous avez vécu votre vie jusqu'à maintenant. Tsy hoe akory tsy midika zany hoe mbola ito iaina zany tsika tahaka ny iainantsika tamin'ny taloha. Ça ne parle pas de la vie naturelle. Tsy miresaka fiainana eo amin'ny hitamaso io zany. Ça parle de la vie de l'esprit en nous. Fa miresaka ny amin'ilay fiainan'ny fanazy ao anatsika. Vous aurez la vie de l'esprit en vous. Anana ny fiainan'ny fanahy ao anatinareo nareo. Si vous faites mourir les actions du corps par l'esprit, Raha ohatra ho izy ka ny fanahy no amononareo ny asan'ny tena. c'est-à-dire ce que le corps réclame concernant le péché, Zany hoe izay takin'ny nofo momba ny ota. vous le faites mourir par l'esprit. Ka vononareo amin'ny alalan'ny fanahy zany. Vous voyez, c'est pas par votre propre force. Hitanareo zany tsy amin'ny herin'ny tenanareo ny amonona an'ilay izy a. C'est par l'esprit qu'on fait mourir les actions du corps. Fa ny fanahy no amonoantsika ny asan'ny tena. C'est pas par votre propre force. Tsy amin'ny herin'ny tenantsika manokana. C'est par l'esprit. Fa amin'ny alalan'ny fanahy. C'est pas par la force de la chair. Tsy amin'ny herin'ny ara-nofo. Et là, au verset 14, il dit, Dia ny fahaefatra ambin'ny folo a. car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fa izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Voyez, on parle beaucoup de la conduite du Saint-Esprit, Hitanareo miresaka zany tsika eto a. Betsaka ny amin'ny fitondran-tenan'ny fanahy masina concernant faire des choses. mahakasika ny fomba fanaovan'ny zavatra. Et c'est vrai que l'Esprit de Dieu peut nous conduire Ary marina tokoa fa afaka mitarika antsika ny fanahin'Andriamanitra à faire certaines choses pour Dieu. mba hanaovantsika zavatra ho Il an'Andriamanitra. peut nous mettre à cœur de faire certaines choses. Mety mametraka zavatra ao am-potsika izy mba hanaovantsika zavatra anankiray. Mais qui parle de cette conduite dont il s'agit ici? Fa inona ny zavatra resahany amin'ity fitondrana zay tiany resahany eto ity. Ici, c'est pas être conduit pour faire des choses pour Dieu. Ito zany tsy resaka hoe fitarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra mba hanao zavatra ho an'Andriamanitra. Ici, ça veut dire que l'Esprit de Dieu, Eto zany a dia midika fa ny fanahin'Andriamanitra il conduit notre vie dia mitarika ny fiainantsika izy
pour qu'on se dépouille de notre chair, mba hatonga antsika hiala amin'ny nofontsika, pour qu'on réalise qu'il y a des choses que nous transportons encore, mba hatonga sainantsika hoe mbola misy zavatra etsika ny ankehitriny, et on a besoin de se dépouiller de ces choses. dia mila miala amin'ireny zavatra ireny tsika. Donc on est conduit par l'Esprit de Dieu Noho izany tarihan'ny fanahin'Andriamanitra isika dans des circonstances, eo anivona tranga maro samihafa ohatra, dans des épreuves, ao anatin'ny fitsapana, pour découvrir ce qui nous anime encore. mba aneo amintsika hoe inona ny mbola manentana sy manetsika atsika. Peut-être qu'on murmure, Mety ohatra hoe mbola monmonina isika, on n'est pas content de notre vie. mety tsy faliny amin'ny fiainantsika isika. Donc quand il y a une difficulté qui vient, qui est plus grande, Noho izany rehefa misy fahasarotana somary lehibe, nous réagissons comme les Israélites dans le désert. dia tahaka ny fihetsika Israelita tany anefitra ny Nous fihetsika, murmurons, monmonina isika, et ça nous montre que nous avons le murmure en nous, dia igny no maneho amintsika mbola monmonina zany ao anatiko que ao. nous ne sommes pas reconnaissants de ce que Dieu permet pour notre vie. Mbola tsy makasitraka zany zay avelan'Andriamanitra hitranga eo amin'ny fiainako. Et le murmure, c'est que nous réagissons selon la chair. Ary ny fimonomonomana dia ahitantsika hoe eo amin'ny nofo, Mais quand ça se passe, fa rehefa mitranga amin'izay aza le izy, et qu'on commence à murmurer, dia mitranga zany le fahasarotana ka manomboka monmonina isika, on a une instruction qui nous revient à la dia pensée. misy fianarana torolalana avy amin'Andriamanitra zay tonga ao an-tsaintsika. Cette pensée dit sainteté à l'Éternel. Dia io fisainana io dia milaza hoe amasinina ne Jehova. Ne te laisse pas aller dans ta chair. Aza manaiky ho tarihan'ny nofonao ianao. Ne te plains pas de ton sort. Aza mitaraina ny amin'ny zavatra andalovanao. Ne murmure pas contre Dieu. Aza monmonina amin'Andriamanitra. Mais apprends à être content dans l'état dans lequel tu te trouves. Fa aoka ianao ianona tsy herina na manahoana na manao ahoana. Hein? Amen. Et on est conduit par l'Esprit de Dieu. Dia tarihan'ny fanahin'Andriamanitra isika. Parfois on met toutes choses sur le compte du diable. Indraindray any zavatra rehetra man dia apetrakintsika any amin'ny compte-ny devoly daholo. On dit le diable fait ceci, le diable fait cela. Hoe ny devoly manao an'izao, ny devoly manao an'izao. C'est vrai que le diable est le tentateur. Marina tokoa fa pakafanahy ny devoly a. Mais il ne faut pas oublier que l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par Satan. Fa aza adinontsika fa ny fanahin'Andriamanitra ne nitarika an'i Jesosy ho any anefitra mba ho alain'ny devoly fanahy e. Hein? C'est pas l'Esprit de Dieu qui a tenté Jésus, Tsy ny fanahin'Andriamanitra akory ny nakafanahin'i Jesosy a. mais il l'a mis dans une situation de tentation. Fa napetra ny tarihan'ny fanahy zany izy a eo anatrehana tranga anankiray izay ahafahana makafanahy azy. Et Jésus a résisté avec quoi? Dia inona no nanoheran'i Jesosy azy? Avec la parole de Dieu. Ny tenin'Andriamanitra no nanoherany azy. C'est comme si qu'il disait à Satan, sainteté à Ohatrany hoe l'Éternel. miteny amin'ny Satana mihitsy izy hoe amasinina ne Jehova. Donc on peut être nous aussi conduits Noho izany isika ihany koa afaka ho tarihana dans certains déserts. any anatina efitra samihafa. Et quand quelqu'un va dans un désert, Ary rehefa misy olona sasasasany tonga any anefitra, et que dans le désert il est tenté parce que c'est pas facile, ary rehefa alaim-panahy izy ao anatin'io efitra io ary tsy mora ny andalovany, il ne faut pas lui dire que là il faut qu'il commence à lier tel démon, à délier, à lier, à délier. aoka ianao tsy teny aminy manomboka ianao dia mamany fatorana amin'ny devoly na mamatotra fatorany devoly a. Non, là il faut faire face à l'œuvre que Dieu veut faire en nous. Fa ny zavatra tokony atrehantsika ao anatin'ny fotoana iny dia le asa mila ataon'Andriamanitra ao anatsika, Et qu'on renonce ka andavatsika à ce que l'ennemi veut faire pénétrer dans notre vie. andavatsika n'ilay tiany fahavalo ampidirina ao Et anatsika, qu'on apprenne à se réjouir dans le Seigneur. ka hitarika atsika mba hiravoravotsika eo anatrehan'ny tompo. Mais qu'on ne tombe pas dans des pièges de la chair. Fa aoka tsika tsy ho lava ao anatin'ny fandriky ny nofo. Un exemple, Ohatra, si tu es fils de Dieu, raha ohatra ka efa zanak'Andriamanitra ianao, ordonne que ces pierres deviennent des pains. dia ahova mofo ireo vato ireo. Comment
un meilleur travail au nom de Jésus. tena tonono fa mahazo asa tsara ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tu es fils de Dieu. Fa efa zanak'Andriamanitra ianao. Ordonne que les circonstances changent. Ola tonony amin'ny vavanao fa miova ny zavatra rehetra. Mais Jésus ne s'est pas laissé faire. Fa Jesosy tsy nanaiky lembenana. Et dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dia ozy izy Jesosy navaliny tamin'ny Satana hoe tsy ny mofo ihany veloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloky ny vavan'Andriamanitra. Amen. Amen. Sinon, on rentre dans des combats inutiles Raha tsy antsika dia miditra anatina ady tsy ilaina akory. qui nous font perdre du temps. Izay mandany ny androtsika. Et on se met à genoux et on passe des heures à crier pour rien. Dia lasa mandohalika tsika mandany ora maro hivavaka foana. Donc nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Noho izany sika dia tarihan'ny fanahin'Andriamanitra. Notre vie, elle est conduite par le Saint-Esprit. Ny fiainantsika zany no tarihan'ny fanahy masina. Hein? Sa C'est tsy pas, zany. c'est pas comme si que vous êtes chrétien, Io zany tsy ohatrany hoe satria kristianina ianao vous avez le Saint-Esprit, dia manana ny fanahy masina ianao. et c'est le diable qui, quelque part, conduit votre vie. Dia nefany ianao manana ny fanahin'Andriamanitra nefa miaraka amin'izay hoe ny devoly ihany koa ve mitarika ny fiainanao. Comme si que l'Esprit de Dieu vous lâche là, c'est le diable qui va vous conduire Ohatrany maintenant. hoe avotsitra ny fanahin'Andriamanitra zany ianao dia lasa ny devoly amin'izay mitarika anao. L'Esprit de Dieu est en nous, c'est lui qui nous conduit. Fa ny fanahin'Andriamanitra dia ao anatsika izy no mitarika antsika. Pour qu'on fasse mourir les actions du corps. Mba hamonoantsika ny asan'ny tena. Et là, on va grandir spirituellement. Dia eo isika hitombo ara-panahy. On va revêtir la vie de Jésus. Lasa hitafy ny fiainan'i Jesosy isika. On va devenir plus fort spirituellement. Mihatanjaka ara-panahy isika. Malheureusement, Mampalahelo l'Église aujourd'hui, dans son ensemble, ny fiangonana amin'ny akabeany ankehitriny c'est comme des enfants à qui on a donné des jouets dia ohatrany zazakely zay nomena kilalao qui jouent à la guerre. ka lasa miady amin'ny samy izy ireo. On passe notre temps à jouer à la guerre. Lasa mandany fotoana ny fiangonana miady amin'ny samy izy. Il faut entrer dans le combat sérieux Fandaotsika hita miady matotra e. avec la vérité. On doit savoir qu'est-ce qui se passe avec ma vie là. Miaraka amin'ny famarinana zay ananako mila haiko hoe inona mitranga marina eo amin'ny fiainako amin'izao fotoana Dieu zao. m'a conduit dans cette circonstance. Andriamanitra ankehitriny mitondra anatin'ity tranga ity. Et je sens ma chair, ma nature charnelle qui lutte. Dia tsapako mihitsy fa tena mitolona ny natiorako ara-nofo. Mais je prie par le Saint-Esprit. Fa mivavaka amin'ny fanahy masina aho. Je me fortifie dans la vérité Mampatanjaka ny tenako amin'ny fahamarinana aho. pour ne pas laisser les luttes de la chair prendre le dessus. Mba tsy ahazo vahana ireo adin'ny nofo. Et je prends ma victoire sur la chair. Dia iny aho fa lasa mahazo vahana eo amin'ny nofoko mandresy ny nofoko. Amen. Amen. Et Paul dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Hoy izy Paul efa zay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Quand on est fils de Dieu, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Rehefa zanak'Andriamanitra tsika dia ny fanahin'Andriamanitra no Et il dit, mitarika et atsika. vous n'avez point reçu un esprit de servitude Dia ny 5:20 fa tsy nandray ny fanampanandevozana ianareo pour être encore dans la crainte, ho amin'ny tahotra, mais vous avez reçu un esprit d'adoption fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana par lequel nous crions, izay antsonantsika hoe Abba Père. abaraio. Ça veut dire papa, Midika zany hoe dado. papa, papa. Dada. Je suis ton enfant. Zanakao dada. C'est toi que je veux plaire. Ianao tiako ianao no akasitraka ahy. Et celui qui est devenu un fils de Dieu, qui est un enfant de Dieu, Ary ireo zay tonga zanak'Andriamanitra il n'a pas reçu un esprit de servitude. dia ozy izy tsy nandray ny fanampanandevozana izy ireo. De quoi est-ce que Paul parle? Inona moa io resahan'ny Paoly io? Il parle de l'esprit dans lequel vivaient les croyants de l'ancienne alliance. Ny toe-panahy zay niainan'ireo mpino tany amin'ny fanekena taloha io tia ny tenenina io. Ils avaient reçu
comme si un esprit de servitude. Ohatrany hoe fanaham-panandevozana zany voarain'izy ireo tamin'izany vanim-potoana zany. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Fa tsy ny fanahy masina akory. Mais quand ils ont été sous l'alliance de Moïse, Fa rehefa tao ambanin'ny faneken'ny Mosesy izy ireo, ils ont été sous une alliance qui les gardait captifs, esclaves. dia tao ambanina fanekeny izy ireo izay niazona azy ireo ho babo ho andevo. Et ils vivaient dans la peur. Dia niaina tanatina tahotra izy ireo tamin'izany. Parce que la loi promettait Satria ny lalàna dia nampanantena. que s'ils désobéissaient, la malédiction tomberait sur eux. Fa raha vao tsy makatoy izy ireo dia tonga amin'izy ireo ny ozina. Ils étaient sous la peur de la condamnation et de la malédiction. Dia tonga tao anatina tahotra izy ireo tahotra ny fanamelohana. L'Épître aux Hébreux dit qu'ils étaient retenus tous les jours sous cet esprit de servitude. Ozy izy mibokiny Hébreu hoe isan'andro teo amin'ny fiainan'izy ireo dia voageja tao anatin'izay fanampanandevozana izay izy ireo. Mais Jésus est venu nous libérer de l'esprit de servitude Fa Jesosy kosa tonga mba hanafaka antsika amin'ny fanampanandevozana, pour nous donner son esprit. mba hanome antsika ny fanahany. Et son esprit ne fait pas de nous des esclaves. Ary fanahin'Andriamanitra tsy mitarika antsika ho lasa andevo, Son esprit en nous fa ny fanahany ao rend anatsika témoignage que nous sommes enfants de Dieu, dia mijova volombelona ao anatsika fa zanak'Andriamanitra que nous isika, ne sommes pas des esclaves, fa tsy andevo intsony isika, que nous n'avons pas à vivre dans la peur. tsy mila miaina amin'ny tahotra intsony isika. C'est pourquoi il fallait une séparation d'avec le régime de la loi. Ary zany no antony hoe nilaina mihitsy zany ny fisarahana tamin'io fitondran'ny lalàna io. Le régime de la loi a mené la crainte, la peur. Ny fitondran'ny lalàna mantsy dia nitondra tahotra, Le régime de l'esprit libère fa ny fitondran'ny fanahy kosa dia manafaka, et crée une relation libre avec Dieu. ary lasa mahatonga fifandraisana malalaka amin'Andriamanitra. Pourquoi la loi et l'esprit de la loi est dangereux dans l'Église? Inona mazava-doza ny lalàna sy ny fanahin'ny lalàna raha mbola mitoetra eo anivon'ny fiangonana? Parce que c'est un esprit de servitude. Satria fanaham-panandevozana no ao aminy. La loi ne peut pas exprimer l'esprit de liberté. Ny lalàna tsy afaka maneho ny fanahin'ny fahafahana. La loi dit celui qui mettra en pratique ces choses vivra par elles. Ny lalàna dia milaza hoe zay mampiatra sy makatoa an'ireto zavatra dia tsy maintsy hiaina arak'izany. Et si tu désobéis, tu mourras, tu ne pourras pas vivre. Fa raha vao tsy makatoa ianao dia ho andeva ianao ho misy fanamelohana eo aminao. Et la mort les menaçait même physiquement. Dia arabatana mihitsy nandraho anazy ireo foana ny Mais fahafatesana. nous aujourd'hui, nous sommes sous un régime de liberté. Fa isika kosa ny ankehitriny efa ambanin'ny fitondran'ny fahafahana isika e. Paul dit dans Galates que nous sommes les enfants de la promesse. Ozy izy Paoly eo amin'ny bokin'ny Galatiana hoe isika ny zanaky ny fahafahana, Nous ne nous fabriquons pas nous-mêmes. izay tsy amboarimboarintsika manokana, Nous sommes l'ouvrage de Dieu. fa tsika dia asan'ny tanan'Andriamanitra. C'est Dieu qui travaille en nous. Andriamanitra no miasa ao anatsika, Et l'Esprit de Dieu nous conduit ary fanahin'Andriamanitra no mitarika pour atsika travailler notre vie. mba hiasa mandrakariva eo amin'ny fiainantsika. C'est pourquoi la loi ne doit pas être exprimée dans l'Église. Zany no antony hoe tsy tokony tononina velively eo anivon'ny fiangonana ny lalàna. Je parle de l'esprit de la loi. Miresaka ny amin'ny fanahin'ny lalàna. L'esprit avec lequel la loi était portée autrefois ne doit pas être appliqué dans l'Église. Ny fanahy zany zay nentina nitondrana ny lalàna tamin'izany vaninandro zany tsy tokony ampiarina eo amin'ny fiangonana ankehitriny. Aujourd'hui, si nous sommes libres, Ankehitriny raha olona afaka isika cela veut dire que nous sommes réellement libres. dia midika zany fa afaka tokoa isika. Et Jésus a dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Ary Jesosy dia nilaza hoe raha afaka ianareo dia ho afaka tokoa ianareo. Il n'a pas dit un peu libre. Izy zany tsy niresaka hoe afaka kely Et il a parlé aux Juifs.
ary nresaka tamin'ny jiosy izy Il tamin'izany était venu pour les libérer du joug de la loi. fa tonga izy mba hanafaka atsika atao mbany zioka ny lalàna Mais aujourd'hui, dans l'église, fa ankehitriny eo anivon'ny fiangonana malheureusement, on ramène le joug de la loi. dia mampalahelo lasa avetsika eo amin'ny fiangonana indray zioka ny lalàna On ramène les lois de l'Ancien Testament. lasa averintsika lay lalàna tany amin'ny testamenta taloha On ramène des obligations qui appartenaient à la loi. lasa alaitsika indray lay faneriterena zay tao amin'ny lalàna Et on fait vivre l'église sous un régime de terreur. dia apiaritsika mba hiainan'ny fiangonana zay fitondrany zay mba hiainan'ny fiangonana amin'ny tahotra On fait référence à Malachie pour les dîmes. lasa maka ohatra ny eo amin'ny malakitsika ny amin'ny fahafolo-karena Et on dit, vous êtes sous la malédiction parce que vous ne portez pas vos dîmes. lasa milazitsika hoe ao ambanin'ny ozona isika satria tsy mandony fahafolo-karena Ça, c'est l'esprit de la loi. Ça n'a rien à voir avec la liberté en Jésus-Christ. fa fanahan'ny lalàna zany fa tsisy idiran'ny fahafana ao amin'i Jesosy Kristy C'est comme si que le chrétien, il est converti, il est libre. ohatrany hoe le kristiana zany efa niova fo efa olona afaka Et puis on lui donne rendez-vous pour une petite session pour lui expliquer certaines choses. dia lasitsika manome fotoana kely azy indray entsika nazavana zavatra sasasasany aminy On dit, c'est vrai, tu es libre. dia tenentsika aminy hoe marina tokoa fa efa olona afaka ianao Mais quand même, ce point-là, c'est important. fa nefa ity tebika ity dia zava-dehibe ihany Et là, on prend une corde, on met dans le pied de ce frère. dia intsika ohatrany hoe maka tady kely zany dia fatoratsika ny tongotry le rahalahy C'est une grande corde, il peut courir avec. dia tady lava be ely izy fa dia afaka miazakazaka izy Mais ça le limite dans sa liberté. kanefa feratsika ny fahafahany La liberté, elle est totale. fa ny fahafahana dia tanteraka io izy ray manontolo Sous la nouvelle alliance, nous sommes appelés à servir Dieu par l'esprit. aty amin'ny fanekena vaovao tsika dia nantsona nompony tompo ao amin'ny fanahy C'est-à-dire que l'esprit de Dieu travaille ma vie. zany hoe ny fanahin'andriamanitra miasa ao anatin'ny fiainako Et quand il travaille ma vie, je vais porter du fruit ary rehefa miasa amin'ny fiainako izy dia mitondra vokatra ao ao amiko par le travail qu'il fait en moi. amin'ny alalan'ilay asa zay ataony ao amiko C'est comme si qu'on dit à quelqu'un ohatrany hoe miteny amin'ny olona anankiray tsika qui pèse 50 kilos, izay milanja eo amin'ny 10 kilao ohatra qui est maigre, izay mahi zany zany olo zany et on lui dit, tu sais, dia lazaintsika amin'ny hitanao c'est bien maintenant tu fais partie de l'équipe, efa ao anatina ekipa ianao ankehitriny mais ce poids de 50 kilos là, il faut que tu le soulèves. fa hitanao tia lanjambiana 10 kilao tia ianao zany zay mahia dia aoka ianao hibatan'izany Il va dire, ben, comment est-ce que je vais faire ça? J'ai pas la force. dia ozy izy hoe ahoana no ahafahako hibatan'io 10 kilao io zany hoe tsy manana hery Et on peut lui dire, non, non, il faut que maintenant, même là, si il faut que tu lèves ça là. dia terentsika fotsiny zany le olona tsy batainao io ka Il va pouvoir lever ce poids-là au fur et à mesure qu'il va grandir. mety arakaraky ny tombony dia vitany ihany ny batan'io 10 kilao io Mais c'est pas à personne de me dire quel poids je dois porter. fa tsy anjaran'ny olona na iza zany ny anery an'le olona anankiray hoe mila lanjainy io mila batainy io C'est Dieu qui détermine fa andriamanitra ny mamaritra toutes choses pour ma vie. ny zavatra rehetra ho an'ny fiainako C'est comme ça qu'un chrétien peut se décourager. dia ohatr'izany eny hoe mety mahatonga kristianina anankiray ho kivy On peut lui dire, ben, tu sais, toi, à partir de maintenant, c'est comme ça. Il faut que tu donnes temps, il faut que tu fasses comme ça. satria andraraitsika manery an'le olona anankiray hoe manomboko zao dia mila manome an'ity fetra ity ianao ty fatra ity ianao Non, la manière de Dieu, c'est pas ça. fa ny fomba an'andriamanitra tsy ohatr'izany La manière de Dieu, c'est d'amener la vérité. fa ny fomba an'andriamanitra dia nitondra ny fahamarinana Et qu'il se dépouille de la chair. ka miala tsikelikely amin'ny nofo izy Il entend le message. mandre hafatra izy Il est convaincu aresy lahatra izy qu'il est égoïste, fa ty teny izy qu'il ne pense qu'à lui, tsy mieritreritra afa-tsy ny tenany izy qu'il est avare. ary izy tena hoe manana fitiavateny Et il se Maïet. repent. Et il se repent. dia mibebaka izy Et Dieu le change. dia manova azy andriamanitra Et il va commencer à donner. dia manomboka manome izy ao aorianan'izay Il va commencer à porter du fruit. manomboka mamokatra izy ao Au anatin'izany fur et à mesure que Dieu le change. tsy kelikely araky ny hanovan'andriamanitra azy ao anatiny ao zany
Et là, il va pouvoir porter le poids qu'il doit porter. dia eo amin'izay izy afaka hizaka an'ilay lanjana zavatra izay mila tokony ho batainy Parce que Dieu lui aura donné les muscles pour porter ce poids-là. efa nomen'Andriamanitra an'ilay ozatra ilaina izy ahafahany mizaka ny vesatra iny. Sinon, il va essayer de porter cela tous les jours, il va se décourager. Raha tsy zany isaky ny batany io izy isan'andro dia ho kivy sy ketraka. Il va dire, ben, si c'est ça la vie chrétienne, il vaut mieux que j'arrête tout de suite. Dia hiteny raha ohatr'izany ny fiainana maha-kristiana aleoko mijanona Parce que je ne peux pas. satria tsy vitako. C'est qu'on n'a pas compris la vie chrétienne. Dia midika zany fa tsy azontsika ny La vie fiainana chrétienne, c'est maha-kristiana. accueillir les hommes et les femmes qui viennent à Jésus-Christ tels qu'ils sont. Ny atao hoe fiainana maha-kristiana dia zao hoe mandray an'ireo rahalahy sy anabavy amin'ny maha izy azy tsy amboamboarina. C'est pas mettre des exigences sur eux, Tsy mametraka faneriterenana inona na inona eo amin'izy mais ireo, c'est leur inspirer l'amour. fa izy ireo dia tany ny fanahy. C'est leur montrer comment Jésus a donné sa vie Maneho amin'izy ireo ohatra ny ahoana nanoloran'i Jesosy ny ainy. et comment nous avons besoin de grandir pour donner notre vie comme lui il a donné sa vie. Ary isika ihany koa dia mila mitombo tahaka an'i Jesosy izay nanolotra ny ainy dia isika ihany koa mba hanolotra ny aintsika Et au fur et à tsikelikely. mesure, le Saint-Esprit change le cœur du chrétien. Ary tsikelikely hatrany dia manova ny fon'ny kristianan'Andriamanitra. Mais il ne vit pas sous la peur. Fa tsy hoe miaina mitahotra akory ilay olona. La peur de ne pas pouvoir faire ce qu'on exige de lui. Tahotra sao tsy havita an'ilay zavatra niterentsika tsy maintsy ho ataony. Il est libre. Fa izy anie olona afaka e. Il est libre de donner, il est libre de ne pas donner. Olona afaka izy raha manome ary mbola olona afaka ihany koa izy raha tsy manome. Mais l'évangile est puissant pour le transformer, Fa ny filazantsara kosa dia tena mahery vaika ka afaka hanovan'iny olona iny. pour le faire passer de l'avarice à la générosité. Tena hoe ampiala azy eo amin'ny fahirana makany amin'ny fahalalan-tanana. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas l'œuvre du serviteur de Dieu. Fa zany zavatra any nefa dia asan'Andriamanitra ataony ao amin'ilay olona anankiray fa tsy asa ataony C'est pas mpanompon'Andriamanitra. l'exigence de l'homme, Tsy faneren'olombelona c'est la grâce de Dieu fa fahasoavan'Andriamanitra. qui touche son cœur Izay mikasika ny fony. pour le rendre libre de ce qui est charnel en lui, Mba hanafaka azy amin'izay mbola mety aranofa ao aminy. ce qui fait de lui quelqu'un qui est égoïste. Izay mbola mahatonga azy olona tia tena. Et Dieu le libère Dia manafaka azy et il Andriamanitra. commence à porter du fruit. Dia manomboka mamokatra tsikelikely Et izy. Jésus est glorifié. Dia Jesosy nomeny voninahitra ao C'est pas anatin'izany. l'homme qui est glorifié, Tsy olombelona mihitsy nomena ny parce voninahitra. que c'est Jésus qui change le cœur de l'homme. Satria Jesosy aniny manova ny fon'ny olona e. Vous voyez comment la loi peut être présente dans l'église? Hitanareo ve toy ny ahoana ny mbola afaka hitoeran'ny lalàna eo anivon'ny fiangonana. Ça, c'est un exemple que j'ai donné. Ohatra nomeko fotsiny zay a. Mais je crois que si on comprend l'évangile, Fa mino aho fa raha mahazontsika tsara ny filazantsara. l'évangile de la grâce de Dieu, Ilay filazantsara ny on fahasoavan'Andriamanitra doit devenir libre nous-mêmes dia mila afaka aloha isika manokana et libérer le peuple de Dieu. dia ao aorianan'izay isika manafaka ny vahoakan'Andriamanitra. Et faire confiance à Dieu. Dia matoky an'Andriamanitra. Ok? Ao ve? On va s'arrêter là. Hijanona kely aloha tsika hiato kely. 10 minutes, c'est ça? 10 minitra eo a zay a. Ok. À tout à l'heure. Rehefa avy eo zany.